Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa no ndeha ho jerentsika manaraka tamin'ity androany ity Nanamarihana ny andro maneran-tany iadiana amin'ny diabeta. Nentina Nanamarihana izany dia nisy ny hetsika fitiliana maimaimpoana izay notanterahan'ny teo anivon'ny dispensaire Ekar Antanimena nanomboka ny 17 ny volana oktobra lasa teo moa izany ary ny farana tamin'ity androany ity fanadihadiana. Noho ny mbola tsy fisiny taremarika ofisialy dia vinavinaina mbola latsaky ny folosinjato malagasy novoan'ny aretin'ny diabeta eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Raha ny fitiliana maimaimpoana notanterahany teo anivon'ny dispensaire Ekar Antanimena izay mitsabo amin'ny alalan'ny spirulina dia nahitana fa ny 720 isanjaton'euro natao fitiliana dia voan'ny diabeta avokoa. Ity hetsika ity moa natao dia mba nentina indrindra namarihana ny andro maneran-tany iadiana amin'ny diabeta izay nankalazaina Androany. Somary niavaka kely zany ny fankalazanay teto amin'ny dispensaire Ekar Antanimena ny andron'ny diabetika tamin'ity taona 2013 ity no izy tsy natao ndray andro fotsiny toy ny mahazatra fa natao nandritra ny iray volana mialohan'ny journée. Dia nandritra an'izay iray volana zay zany zay teto dia nanao fitiliana maimaimpoana andreo olona tonga hanao fitiliana zany isanandro nandritran'izay iray volana zay. Dia tao anatin'izay ireo zay rehetra nahitana ny sotra aretina diabeta tao anatin'ny fitiliana sy ireo izay efa tsy nitily izy efa nanana ny sotra aretina fa te azo an'le fitsaboana an'le diabeta miaraka amin'ny spirulina. Ireo karazan'olona rehetra ireo zany dia mena ny fitsaboana maimaimpoana daholo ohatran'izay volana. Miaraka amin'izay moa zany ny fanaovana ECG maimaimpoana ihany koa. Ny fanatanterahana fitiliana ihany no ahafantarana navoan'ny aretin'ny diabeta ny olona iray na ty raha nambara ny mpitsabo. Antony maro moa no mety mahatonga ny diabeta amin'ny olona iray fa raha ny eto Madagasikara manokana dia saika noho ny antony mahamanaraka ny aretina no mahavony maro. Betsaka ihany koa nefa marary ny aretina ity noho ny hatavezana diso tafahoatra. Raha toa ka miombo ny aretina ka tsy misy fitsaboana dia mety miafara amin'ny fanapahan'ny tongotr'ilay marary zany. Ity aretina ity izay misy fandraisany moa amin'ny aretina maro toy ny aretin'ny fosy, ny lalan-drà, ny aretin'ny maso sy ny maro hafa ihany koa.